Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanaraha-batsika rehefa ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny apokalipsy. Apokalipsy toko 10:20, apokalipsy toko 10:20 andininy faharoa ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita fahaindro toa ranomasina fitaratra miaro afo, ary izay naharesy afaka tamin'ny bibidia sy ny sariny, ary ny isan'ny anarany dia nitsangana teo amoron'ny ranomasina fitaratra nitana ny lokangan'Andriamanitra. Ary mihira ny fihiran'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny fihiran'ny zanak'ondry izy manao hoe: lehibe sy mahatalanjona ny asanao, Tompo Andriamanitra sy Tompo. Mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Iza ny tsy atahotra ry, iza ny tsy hankalaza ny anaranao Tompo, fa ianao ihany masina, ary ny fiainana rehetra ho avy an-kohika eo anatrehonao, fa efa naharihary ny fitsarana marina nataonao. Ray masino, manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Araka ny matetika rentsika dia ny bokin'ny apokalipsy dia boky fampahirizana. Marina fa misy sary be dia be toy ny tsy mahazatra, sarina bibidia, sarina soavaly, mitantara lovia misy loza, tahaka izany ny bokin'ny apokalipsy. Hany ka indraindray ohatra ny mampatahotra ny famakiana azy raha toa ka jerena amin'ny solomaso olombelona tsotra fotsiny izao, indrindra raha hoe tsy ampy fahafantarana tsara ny soratra masina ny testamenta taloha, dia mieritreritra ny bokin'ny apokalipsy io toy ny boky mampatahotra. Fa tsy dia izay loatra ny bokin'ny apokalipsy, dia tena boky fampahirizana, boky nosoratana hampahery ny kristianina. Satria ny bokin'ny apokalipsy dia nosoratana tao anatin'ny fanenjehana mivayivay ny fivavahana kristianina. Apokalipsy an'i Jaona moa no resahana io, satria be dia be ny apokalipsy an'i Daniel misy sy ny tahaka izany. Fa eto dia natao apokalipsy an'i Jaona izy ity, satria Jaona no nahita fahitana, nampahitany tombo fahitana, dia nanoratra izany zava-miafina izany, na ny apokalipsy naseho, izany hoe toy ny zavatra miafina nefa naseho, nambara, nampiariariana ny dikan'ny apokalipsy. Raha toa ka mijery ilay apokalipsy isika dia mazava ho azy, satria tao anatin'ny fanenjehana dia betsaka teny miafina, betsaka code, boky ataontsika hoe boky codé, livre codé ny bokin'ny apokalipsy, ka tsy dia tena hoe mora ny mahatakatra azy ny code, nefa tsy hoe zavatra nafenina, tsy hoe zavatra zava-miafina ka hoe tsy takatry ny olombelona. Matoa nataon'ny fiangonana ho isan'ny soatra masina eto am-pelatanantsika ny bokin'ny apokalipsy dia azontsika takarina tsara. Ny code-ny apokalipsy dia ao anatin'ny baiboly ihany. Fantatsika ny teny Martin Luther, Andriamanitra tsy manafin-javatra amintsika, fa ny soratra masina ihany no manazava ny soratra masina. Noho izany dia raha toa ka mahafehy tsara ny testamenta taloha ianao, mahafehy tsara ny soratra masina, dia azavain'ny fanahy masina aminao ny ireo ataontsika hoe karazan-drazana code izay ao anatin'ny bokin'ny apokalipsy. Tsy hoe code nafenina tsy ho takatry ny olombelona akory ny bokin'ny apokalipsy, na hoe nafenina tsy ho takatry ny fiangonana. Tsisy antony tokony nametrahana an'io ao raha hoe fantatra fa tsy ho azo no heviny, fantatra fa misy code tsy takatry ny saina, tahaka ireny tantaraintsika amin'ny angano isan-karazany amin'ny film ohatrany hoe Code de Vinci na zavatra ohatr'izany. Fa tsy ohatran'izany akory ny apokalipsy, fa boky azon'ny kristianina vakiana tsara ary mampahery tsara ny kristianina. Ity toko 10:20 tao am-pelatanantsika ity dia anankiray izay tena mampahery antsika. Mampahery antsika satria hiran'ny olona avy nandresy. Ity hira izay eto am-pelatanantsika ity ny andininy fa amin'ity toko 10:20 ilay andininy malaza manomboka ny andininy fahatelo: lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo Andriamanitra tsy Tompo, mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Iza ny tsy atahotra, iza ny tsy hankalaza ny anaranao Tompo, fa ianao ihany ny masina, ny firenena rehetra ho avy an-kohika eo anatrehanao. Hira izay tondroin'ny apokalipsy, tondroin'ny soratra masina mazava ho azy, fa tononkira ny Mosesy rehefa avy
nandresy ny herisetra ny Egyptiana tafita ny ranomasina mena dia izay iry zay tononkirany Mosesy no averiny apokalipsy eto hoe ny iraina tany an-danitra. Irany Mosesy de ty ambonin'ny tany fa iraina any an-danitra. Ira zay nitarihin'Andriamanitra ny Mosesy ny iraina ny zanak'Israely fa ny iraina any an-danitra. Zany hoe raha toka jerena am'izao fiainantsika sao dia misy am'ireo ira zay iraintsika dia ampiangolona zany ho iraintsika any an-danitra. Ho iraina any an-danitra. Tsy hoe ny iran'ny lanitra no iraintsika ty ambonin'ny tany ihany fa izao ny irantsika ty ambonin'ny tany koa tahaka izao iran'ny Mosesy zao dia hiraina koa any an-danitra. Zay mahatonga ilay mahatonga ilay tononkiratsika protestanta hoe hitoy ireny irantsika ao an-danitra ao. Dia hitoy ny ira ary misy ira zay hitoy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ira zay iran'ny fandresena. Ira zay iran'ny mpandresy izay avy nandalo zava-tsatra. Hoy ny filazan'ny Jonas am'le fahitana hoe iza ary mihira ny iran'ny fandresena io. Iza ireo olona zay ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka hitoy ny irany izy ireo, ka hitoy ny irantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Iza moa isika zany? De miboly apokalipsy hoe ireo tsy niakohoka tamin'ny bibidia. Ireo zay nandresy ka tsy niakohoka tamin'ny bibidia. Mamaky ny apokalipsy toko 7:10 isika eo tsy lavitra eo ilay andininy dia misy karazana bibidia anankiroa zay anehoan'ny apokalipsy sary moa mazava ho azy. Misy zany dragona lehibe anankiray zay no ambaran'ny apokalipsy. Io tsy afa-tsy akory fa io lay satana zany, io lay dragona. Ary dia misy kosa hoy ny apokalipsy bibidia anankiroa. Ary dia ireo bibidia anankiroa dia nomeny lay drago hery, nomeny lay dragona fahefana zany hoe nomeny ny devoly hery na herin'ny maizina ireo bibidia anankiroa reo. Ny bibidia anankiray dia lay bibidia avy any anaty ranomasina. Hoy ny filazan'ny apokalipsy azy. Ary ny bibidia anankiray dia lay bibidia tetỳ amin'ny tany. Izy reo bibidia anankiroa reo zay niakofan'ny olona hoy ny bokin'ny apokalipsy. Niakofan'ny mponina tamin'ny tany ireo bibidia ireo. Rehefa avy nomeny lay dragona fahefana na nomeny lay dragona hery na nomeny lay dragona lay hery zany tsy voatery hoe hery inona loatra fa mety ho hery zay afetsena, mety ho hery manambaka sy ny sisa rehetra. Dia hoy ny filazan'ny apokalipsy azy. Ary indro nisy bibidia niakatra avy tany amin'ny ranomasina ny toko 7:10 dia ny voalohany nanana tandroka 10, loha 7 ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema 10 ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenany ratsy. Zany hoe izy ary bibidia avy any anaty ranomasina io izay izy manao hoe nanana tandroka 10, loha 7 ary nisy diadema 10. Zany eo am'le lohany 10 dia nisy eo am'le tandroka 10 dia nisy diadema avy, dia nanana loha 7 izy. Dia hoy ny filazany azy manao hoe ary tamin'ny ary teo amin'ny lohany dia nisy fitenenany ratsy, nisy fitenenany ratsy. Dia hitako izy io izy le bibidia dia zao tahaka ny leoparda ny vatany, tahaka ny leopara zany ny vatany, ary ny tongony tahaka ny bera, ny vavany tahaka ny vavan'ny liona. Ary lay dragona nanome hery azy, ary lay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary ny fahefana lehibe. Izy io, inona io? Io dia tsy afa-tsy akory fa lay fahefana eto am'izao tontolo zao. Io le fahefana eto am'izao tontolo zao. Io le voninahitra eto am'izao tontolo zao. Raha toka jerena tsara, zay mahatonga ny hoe hitako lay bibidia zay misy diadema ny tandrony. Ary misy loha 7 izy, zany hoe misy fisandohana mihitsy. Raha miteny hoe 7 tsika dia toy ny milaza masina, toy ny milaza fahamasinana. 10 de milaza toy ny fahafenona. La eo am'le bibidia zany dia tsy hoe le bibidia zany zavatra ny tiany tenena zany de zao le bibidia zay mitory fahefana io dia tsy afa-tsy akory tsy hoe zavatra mampatahotra. Tsika mijery azy hoe zavatra mampatahotra fa zavatra toy ny mahasarika. Satria ny 10 milaza zavatra fahafenona, 7 milaza perfection, milaza zavatra manaitra, milaza zavatra toy ny mahasarika. Ary de zay mihitsy ny fahefana eto amin'ny tany. Ny fahefana eto amin'ny tany de zao zavatra
toy ny mahatonga antsika protestanta hoe mahafatifaty an'izao tontolo zao lay fahefana, lay voninahitra ary dia io le hoe diadema, io lay teninina hoe lay ary ny vatany de zao tahaka ny vatan'ny léoparde. Zany iny zay miseho mampatahotra vao mahita ny vatan'ny léoparde amy biby an'leo léopard amy biby hafa dia efa matahotra ary dia ny tongony dia tahaky ny tongony bera, zany hoe tongona orsa. Inona moa ny herin'ny orsa? Ny tanany mandrangotra, toy manao hoe tahak'izay lay bibidia manana tantoka zay manana tanana zay mandrangotra, tsy tanana malefaka, tsy tanana manafosafo fa tanana mandrangotra toy ny ony ny bera. Zay le fahefana zay eto am'ty zao tontolo zao ty, zay le fahefana tompoin'ny olona eto am'zao tontolo zao, fahefana zay mandrangotra, fahefana mandratra arak'izay seho io bokin'ny apokalypsy io. Ary izy koa manao hoe ny vavany dia toy ny vavan'ny liona, zany hoe ilay bibidia zay mivoaka avy anaty ranomasina ka oharina amin'ny fahefana eto am'izao tontolo zao, satria tam'izany fotoana zany de fahefan'ny Néron resahana eto, fahefan'ny Néron zay masika namono satria ny viraviraina mihitsy raha azonao sanatsena tamin'ny andron'ny Néron hoe nididina ny kibon'ny vehivavy bevoka kristianina tam'izany zay tratra nodidina ny ranjon'ny reny vehivavy bevoka reny tam'izany fotoa zany, na ny ranjon'ny olona dia natao tamin'ny poteau de tonga avany liona izay mandrangotra sy mihinana lay nofon'ny kristiana. Zay mahatonga an'io sary zay aseho any apokalypsy io hoe tahak'izany ny fahefan'ny Néron. Zany hoe lay io fanjakana zay fanjakana zao tontolo zao hoe dia toy ny nafinaritra ny olona satria nisy fahefana, nisy voninahitra, nisy zavatra mahafinaritra amy isan-karazany, de hoe ny bokin'ny apokalypsy hoe de maro ny olona teto ambonin'ny tany nirotra, niankoka tam'izany fahefana zany hoe tian'izany fahefana zany, tian'izany voninahitra zany. Fa ny biby faharoa, zay bibidia faharoa aseho amy bokin'ny apokalypsy amin'ny andininy faharay ambin'ny folo, ary hitako fa indro nisy bibidia iray koa niakatra avy tamin'ny tany, indray le bibidian'ny tany, ary nanana tandroka roa tahaka ny an'ny zanak'ondry izy, sady ny teny tahaka ny dragona, ary ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidia voalohany dia asehony eo anatrehany. Zany hoe lay bibidia voalohany zay nanana fahefana, le bibidian'ny ranomasina nanana fahefana napondrika ny olona, nampanompo ny olona, dia nanana an'le bibidia faharoa indray. Le bibidia faharoa dia bibidian'ny tany, samy hafa ny endrik'izy ireo mazava ho azy. Le bibidia faharoa dia hoy ny filazan'ny apokalypsy azy hoe nanana tandroka roa tahaka ny an'ny zanak'ondry. Lay zanak'ondry teny resahana ao dia Jesosy zany io. Zay ny sarin'ilay zanak'ondry eo, nanana tandroka anankiroa tahaka ny an'ny zanak'ondry izy. Zany hoe iza zany bibidia faharoa? Io indray zany de zao lay mpamina ny sandoka, io lay mpamina ny sandoka, io lay bibidia faharoa io lay fanahin'ny antikristy, io resahany Jaona ao amin'ny epistiliny hoe io lay fanahin'ny antikristy, lay fanahy zay hitaona ny olona hiala amin'Andriamanitra, toy ny mivavaka izy, toy ny miaina, satria manana tandroka anankiroa, zany hoe toy ny hoe manana, toy ny mitory an' Jesosy izy, toy ny mitory fivavahana izy, toy ny miresaka ny fivavahana izy, nefa fanahin'ny antikristy. Ary betsaka ny olona zay miankoka amin'ny fanahin'ny antikristy io, hoy ny filazan'ny bokin'ny apokalypsy. Zany hoe any amparany any de zao iseho reo bibidia anankiroa reo zay naseho amy Jaona, dia ny fitiavan'ny olona fahefana nefa koa dia ny mpampianatra zavatra diso, ny mpamina ny sandoka izay iankofan'ny olona. De hoy ary Jaona amin'ny andininy faha 10 hoe ary am'izay mofanatsika androany, ary nahita fa indro to ranomasina fitaratra miaro afo, ary zay naharesy ka afaka tamin'ny bibidia sy ny sariny ary ny isan'ny anarany de mitsangana teo amin'ny ranomasina fitaratra. Zany hoe misy zany ireo mpino miady mafy, tsy miankoka teo anatrehan'ireo bibidia ireo, na ny bibidian'ny tany na ny bibidian'ny ranomasina, nisy nahazo namafiny ny finoany. Reo olona ireo no hitoy ny hirany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra,
itoy ny hira izay redonitsika ty amin'ny fanjakan'Andriamanitra ty ambonin'ny tany manome voninahitra an'Andriamanitra. Itoy ny hirany sy ny fifaliany ika-pandreseny hoy ny bokin'ny Apokalipsy eo, reo le hitako eo an-dranomasina fitaratra. Inona le ranomasina fitaratra? Ny jiosy dia matahotra ranomasina amin'ny jiosy dia ny ranomasina zavatra mampatahotra, tsy any toeran'ny bibidia isan-karazany mampatahotra ny jiosy ny ranomasina. Fa ny grika kosa de tena fanohitra amin'izay. Ny grika indray de mahita ny ranomasina ho loharanon'ny fifaliana, aina, sakafo. Zany no ahitan'ny grika ny ranomasina. Tsy mitovy zany ny fijery ny testamenta taloha sy ny fijery ny testamenta vaovao ny ranomasina. Amin'ny jiosy ny ranomasina de zavatra mampatahotra, fa amin'ny grika ny ranomasina de zavatra izay loharanon'ny aina, be de be ny zavatra hita ao anatin'ny soratry ny grika manome filazana tsara momba ny ranomasina. De eto asehon'ny bokin'ny Fahitany Jaona fa teo ny ranomasina fitaratra. Zany hoe tsy zavatra mampatahotra intsony le ranomasina. Tsy zavatra toy ny mahafinaritra le ranomasina, ka toy ny ranomasina fitaratra milaza transparence, milaza zavatra madio, milaza zavatra tantera-pahazavana, milaza zavatra tsotra. De hoy Jaona manao hoe hitako fa ireo avy niady sarotra te ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra eo anoloan'ilay ranomasina fitaratra. Le afaka malala mandalo zava-tsarotra tsika mandrakariva amin'ny fiainana. Eto amin'ity zao tontolo zao ty, betsaka ny mitaona antsika hiala amin'Andriamanitra, betsaka ny mitaona antsika hiala amin'ny fitiavana namana, betsaka ny mitaona antsika hiala amin'ny fitiavana ny mpiarabelona na ny fitiavana ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny fianakaviana. Dia eto de mitaona antsika ny tompo hoe mitandrina mila miambina isika satria zao tontolo zao de manana zavatra hiazakazahana mandrakariva, fa isika kosa miazakazaka hanao inona? Miazakazaka manompo an'Andriamanitra. Hoy Jaona manao hoe anakaza ty zao tontolo zao, na izay zavatra eo amin'izy zao tontolo zao. Io le teneny, io zany lay bibidia hoe tandremo tsara, sao misakaiza amin'izao tontolo zao. Ty loatra izao tontolo zao, mametraka ny fo sy ny fiainana eto amin'izao tontolo zao. Reny le olona zay manjary toy miankohoka eo amin'ilay bibidia, mametraka ny fiainana eto amin'ity zao tontolo zao fandalovany ity. Eto ny matimatesana, eto no ametrahana ny fiainana izay mandalo vetivety kely ihany. Dia ireny le tsy afaka hijoro ao amin'izany ranomasina fitaratra zany, ho lavo ao anatin'ilay ady, ho lavo eto amin'izao tontolo zao, fa izay maharitra kosa tsy misakaiza amin'izao tontolo zao, izay miazona ny finoana any Kristy, izay miazona ny finoana any Jesosy Kristy, dia ireny le tsy mba azo ny mariky ny bibidia, fa azo kosa ny mariky ny fandresena ao amin'ny Kristy. De ianao zany, de isika zany, le afako tany mafy ary zay efa namen'ny tompo anao, tazony mafy le famelan-keloka efa natolotro ny tompo anao, tazony mafy le rahasoany Kristy efa nanadiovana anao, tazony mafy de hijoro eo amin'ny ranomasina fitaratra ianao. Raha iandro any ranomasina fitaratra manao korazantsika atao de sary hilazana lay fifaliana, lay famirapiratana, mampatsiaro ny hiran'ny fifoazana, lay hoe andeha lalana volamena anatin'ny bokin'ny Apokalipsy teo mino hoe asa ratsarotsika mitony ny hira iny hoe andeha lalana volamena. Mety menga ambany kely finoana, mety menga ambany olona amin'ny aiza koa nisy an'izany, ka tsy natao hitan'izany izy tsiny. Satria ny fiainana efa nataony eto amin'izao tontolo zao de tsy azo an'izany, fenao mahazo an'izany, isika mahazo an'izany, satria isika efa nantsoina, efa nofidina, efa nametraka ny fiainantsika tao am-pelantanan'Andriamanitra, efa tsy niondrika ny ankohoka tamin'ny fitiavakarena n'izao tontolo zao, fa efa natsiary manao hoe ny tena rena teo amin'Andriamanitra, ny tena fiainantsika teo amin'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra amin'ity fotoana fandalovana fohy de fohy, efa nambarany tompo 70-80 taona angeran-tany mateza. De inona ny tokony ondrena, inona ny tokony hanompoana n'izao tontolo zao? Omen'ny tompo anao zay ilainao mandritra ny 70 taona 80 taona. Efa ny teneny zany izy, fa tsy hamelanao nona izy, tsy hamelanao hitanjaka izy, ary ny kapanao tsy tapaka, ianao tsy maty misary fa miantoka anao ny tompo. No zany de zao fikiron'ny tompo.
de hitoy ny hiranao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, hitoy ny hira hoe lehibe sy mahatalanjona ny asanao tompo Andriamanitra tsy to le afaka malala tany mafy azy zay anananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao amin'ity fotoana fohy andalovana kely ety amin'ity tany ity. Ny faharoa lehibe de izao, itsika manao hoe itsika dia itsika mpino zany dia hitoy hiran'ny fandreseny io iona amin'ny tompo isika raha manam-paharetana. Fa ny faharoa lehibe zay asehony apokalipsy de zao ny hirantsika kosa de zao hira miivo amin'ny voninahitr'Andriamanitra. No ahafantaranao fa olona tsy niekohoka tamin'ny Bibidia, mpanompon'Andriamanitra olona tsy tao amin'ny Bibidia de olona manome voninahitra an'Andriamanitra. Tsy manome voninahitra, tsy manindrahindra zao tontolo zao ny arenany tany ny famirapiratany tany. Tsy zany no hirany, fa ny hirany de zao ny fahatsaran'Andriamanitra. Zay no mampiavaka ny hoe iza ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha ametram-panontaniana hoe iza za ve tompo hoany, dikan'izany tsy hoe ametram-panontaniana hoe ianona ve ianona tsy zay loatra, fa hoe inona ny hiranao ahafantaranao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny hiranao de zao hira maneho ny voninahitr'Andriamanitra, hira milaza ny fahatsaran'Andriamanitra, hira mitoro ny fahatsaran'ny asan'Andriamanitra, hira mitoro ny fahalebiazan'Andriamanitra, fa tsy hira manindrahindra ny olombelona, ny nofonofon'olombelona, ny nofon'olombelona, ny fahalemen'olombelona, ny faharatsian'olombelona. Ndraindraiky zany nge ny hira izao tontolo zao, ary hitatsika fa zany mameno izao tontolo zao. Zany mahatonga an'izao tontolo zao toy ny manan-karena nefa mahantra. Milaza tena ho manan-karena nefa mahantra. Araka ny tenin'ny tompo ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo manao hoe tsy fantatrao ve fa ianao le mahantra. Mihevitra ny tenanao manan-karena ianao nefa ianao le mahantra. Mihevitra ny tenanao mitafy tsara ianao nefa ianao le mitanjaka. Mihevitra ny tenanao mahiratra ianao nefa ianao lay tsapa. Le afaka malala engany ho tsapanao am'izao taona vaovao zao, aza misakaiza am'izao tontolo zao. Misakaiza amin'Andriamanitra, misakaiza amin' Jesoa efa niteny taminao manao hoe ianareo ny sakaizako, tsy mba nafeniko anareo ny zavatra rehetra fa izao ionamiko anareo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ho ao am'izany ambarany Jaona hoe ranomasina fitara zareo ao amin'ilay fiainana feno fifaliana. De izay banjinina, ny eto mandalo ihany, ny eto miserana ihany, ny eto mato-kifa omen'Andriamanitra anao zay ilainao, fa izao ny ao ambadiky ny fahafatesana. Mino fa miandry ianao koa ny fiainana mandrakizay. Eto ianao efa misantatra ny fiainam-pifaliana, ny fitahian'Andriamanitra, fa ao ambadiky ny fahafatesanao ny fiainana mandrakizay koa ianao. De zao miandry ianao ny fitahian'ny tompo. Ka rehefa rahatrizay mba miala ety, mahavita ny azakazaka, mahavita ny fanompona, de andreny tompo hiteny manao hoe ry mpanompo tsara sady matoky, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zay noho ny amin'ny fitaomanao anay eritreritra, ny amin'ny fanoloran-tenanay sy ny amin'ny fiainanay. Mahery setra zao tontolo zao. Mahery setra ny taonanay iankohoko eo aminy, taonanay hiala aminao. Saingy misaotra tompo fa mihazona anay ianao, mihazona ny mpino ianao, mihazona ny fiangonana ianao. No ny tompo kase efa nataonao tao amin'ny fiainanay ka mandresy zay. De hitoy ireny hiranay ka hanome voninahitra anao, hankalazanao fa ianao de Andriamanitra tsara, Andriamanitra tianay. Ary omeny voninahitra mandrakariva araky ny tononkira-panahy manao hoe raha tonga ao an-danitra izahay mpanomponao, hitoy ireny hiranay hoe aja saotra ery mba raisoanao. Tompo dia taio ary ny tontolo andronay, taio ny fiainana isan'andro, ho fiainana feno fifaliana, ho fiainana feno fandresena, ho fiainana feno fiadanana satria manana anao zahay. Azono zahay tompo fa tsy mahazona anao. Terizo momba ny elatry ny fitahim-pahasoavanao ny fiainana isan'andro. Dia mamindrafo aminay tompo, manapianay amin'ny asanay tsirairay avy, manjakana amin'ny tokantranonay tsirairay avy, jereo ny tanindrazanay, azavelanao ifanaritaka fa ampio reo me fahendrena ny isam-batan'olona, me fanetretena ataovy miankohoko eo amin'ny hazo fijalianao mba hatakatra fa ao aminao ihany ny fiainana. Jereo ny isam-batan'olona, jereo ny mpianatra, me fahendrena milofo amin'ny fianarana,
misaotra Jesoa noho ny amin'ny fitiavanao dia aminarynao no angatanay izany vavaka izany. Amen.